Tsy mila ihany koa dia irosa ao anatin'ny fifidianana ben'ny tanàna isika eto Madagasikara namory ny candidat ben'ny tanàna sy mpanolontsaina rehetra eto Antananarivo renivohitra ny Voamera Maliotena misahana ny fifidianana tamin'ny andron'ny omaly nampatsahivin-drareo teo anivon'ny senita moa ny fepetra sy ny lamina samihafa entina hiatrehana ny fampelezan-kevitra. Hatreto dia mbola voatazona ny daty ny faraka amin'ny 30 volana Jolay araka nambarany teo anivon'ny senita nandritra ny fiaonana tamin'ny solitena ny kandida ho ben'ny tanàna sy mpanolontsaina. Ny 12 Jolay no fotoana voatondro hanombohan'ny fampelezan-kevitra amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina. Tsy azo ny lisitry ny kandida atao ny manao fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana io. Rehefa tsy misy lalàna mazava mamaritra izany pré-campagne izany dia rehefa mbola tsy soratra araka ny teny maître teo hoe fidio ranona dia tokony azo atao dia amin'izay izay nenakavy tsy mifampitady amin'izany hoe inona fampelezan-kevitra mialoha amin'ny fotoana izany satria za zao to dia nanatrika zavatra tamin'ny namana tato aminareo tato hoe misy ohatran'ny tono mandeha ka toy ve azo atao sa tsy azo atao satria raha ifampitorotoro izay samy kandida hoe ranona manao an'izao tsy mety izany manjary miady izay miady saritaka ka ny firenena efa misaritaka ilay fifidianana ty andeha tokony ao anaty fotonintsika andro zay tsy saina ny andro anombohan'ny fanisana sy ny andro farany amin'ny teny frantsay moa izy mazavazava koa hoe délai franc ao aorianany fandatsaham-bato no ahafahana manao fitarainana na fanatianana mikasika maharadalàna na tsy maharadalàna ny fizotran'ny fampelezan-kevitra ao anatin'ny farom-pifidianana anankiray. Zay zany le fepitona iza no afaka manao an'le fanatianana na le mpifidy amin'le toera mpifidianana zany hoe iny zany voafaritra amin'ny zavatra nisy tao amin'ny birao mpifidianana zay nisy azy. Misy le olona na misitra olona zay nilotsaka hofidiana ka raha commune anankiray misy bureau de vote ataontsika hoe 12 dia zay zavatra niseho eo amin'io faritra irotsahany io zany dia afaka izy manao le fanatianana ary manao le fitarainana. Nampatsiahy ihany koa ny senita fa ny fampiasana ny fahefam-panjakana sy ny fitaovam-panjakana dia voararan'ny lalàna ary miteraka fanafoana ny vato azo ny lisitry ny kandida.